Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ang punyang palay aminirang dia faly mandroso ampitiavana ampanajana ampifaliana tanteraka atao anatin'ny tokantranotsika tsirairay avy izay mampandroso ny fahita lavitry ny AMITIE TV amin'izao ora sy fotoana mahafinaritra izao atao anatin'ny fandaharana manangana kristianina matanjaka isika fotoana lehibe sy goavana andraisanao fampianarana foy ao anatin'ity fotoana ity izay noko zato isanjato hoe ampatanjaka anao ampahery anao andraisanao lesona vaovao indray avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany melohany idiratsika ao anatin'ny fandaharana sy ny votoatiny tanteraka dia andeo aloha ivavaka tsika angataka ny fitarian'ny fanamasina hatrany ametraka ny fiarahany eo ampelantanan'ny tompo ihany koa misaotra betsaka anao zay tompo malalany amin'ny famondram-po lehibe zay atobako tsy miato eo amin'ny fiainanay eny fa na dia amin'ny tombo fotoana afahanay mandre ny teninao tahaka izao ara dia hitanay mihitsy hoe fahasoavana avy aminao zany ary zany indrindra no mahatonga anay tsy mitsahatra manome voninahitra midera mankalaza ny anaranao tompo ary angatahako eto ny fanahinao masina hiasa mikery ametraka ny teny rehetra mbavan'ny mpanomponao ary amangina isa tokantrano misy ambatan'olona izay mandray izao toriteny foy izao misaotra indrindra tompo amen eny ary tompoko hiditra avy hatrany tsika misaotra ny tompo lehibe tsika satria na dia samy ato anatin'ny tokantrano aty any ary tsika mianakavy dia omen'Andriamanitra tombonandro ahafahana hoe mifampizara ny tenin'Andriamanitra hifampaherezana satria fotoana n'izany fampaherezana zany indrindra izao fotoana zay tokony hoe hifampatanjahantsika mety misy fotoana ianao hoe fareraka mihitsy mampiasa sainanao daholo na ny haniko hohanina na ny aretina na ny ankohonana kely na ny tsy fantatro tsony mety zavatra be da be mampiasa lohantsika zany kanefa na izany naty zany ny tompo dia tadio fa eo anilanao eo foana mampitraka anao mampahery anao ary tsy kisendrasendra ny anarahanao ity fahita lavitra ity ao anatin'ity fandaharana arahantsika ity fa tena planin'Andriamanitra ary programme ny tompo mba ahafahan'Andriamanitra indray mampitraka anao ao anatin'izao fotoana mahafinaritra izao tenin'Andriamanitra foy no raisitsika amin'ity anio ity ary dia ny ato amin'ny Isaia 5:10 efa diso fatatsika iloatra ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7 fito no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao ny teny mitadiava amin'ny Jehova dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany ary ny tsy marina ahafoy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy fantatsika tsara fa dia Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra be famondram-po sady maharo-po na dia Andriamanitra tsy mivazivazy ary izy araka voalazany teniny hoe ny Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana manomboka androany dia tadio tsara fa izay ny toeran'ny Andriamanitra ao Andriamanitra tsy azo vazivaziana izy be da be ny olona manao sangisangy manao kilalao manao fampiomezana mihitsy azany mahakasika an'ity Andriamanitra ity nefa indraindray zavatra sao dia manohana ny fon'Andriamanitra na mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zavatra ataotsika mitady ny fomba fotsiny tsika ohatra hoe ampiomezana na ampikakakakana olona kanefa indraindray zavatra mifanohatra ny voalazany tenin'Andriamanitra zany tsy azo vazivaziana Andriamanitra tsy azo atao kilalao tsy azo atao kivazivazy izay mihitsy ny voalazany teny hoe tsy azo dikan'izany dia hoe Andriamanitra sérieux ny Andriamanitra ivavahantsika dikan'izany dia hoe Andriamanitra matotra ny Andriamanitra ivavahantsika izay no mahatonga azy rehefa miteny dia voalazany tenin'Andriamanitra ihany fa rehefa miteny va izy ka tsy mba mitoviny zany hoe rehefa miteny izy dia tonga dia zavatra ho ataony no teneniny vavany matoa izy milaza zavatra anankiray dia zavatra vitany no teneniny Andriamanitra tsy azo vazivaziana sérieux ary rehefa mandray fanapa-kevitra ihany koa zany Andriamanitra zany dia tsy mivazivazy ihany koa fa afaka manao zay tiany atao satria zay no maha Andriamanitra azy hoy ny voalazan'ny Baiboly eto manao hoe na dia Andriamanitra tahaka zany aza ny toerana misy azy dia voalazany tenin'Andriamanitra avakitsika teo fa Andriamanitra dia afaka mamindra fo Andriamanitra dia afaka mamela heloka ihany koa ho an'ny olona zay mitodika sy miverina amin'Andriamanitra manina moa ny Baiboly miteny manao hoe miverena amin'Andriamanitra
hoy ny andiny fafito manao hoe areo hiverina ho am' Jehova ireny. Maninona moa Andriamanitra miteny hoe hiverina amin'Andriamanitra. Maninona ny bokin Joely miteny manao hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo koa, satria misy olona efa niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, efa teo ambanin'ny elatr'Andriamanitra ihany ny toerana nisy azy. Nisy fotoana efa mba tonga ankohonan'Andriamanitra ihany, nisy fotoana mba efa nanolo tena tsara ho an'Andriamanitra ihany, nisy fotoana mba efa niala tamin'ny ratsy fanaony. Fa noho ny tatio arina dia hoy ny voalazan'ny Baiboly, mialatsiny amin'ity fiterenana ity fa tena tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ny ambony no miverina amin'ny lohany, zany hoe ny alika no miverina amin'ny lohany. Oarin'Andriamanitra tahaka an'izany mihitsy ny olona anankiray hoe efa nilomano tao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao, efa mba nitoetra ankohonan'Andriamanitra ianao, efa mba nanolo tena feno an'Andriamanitra ihany ianao, ary nisy fotoana efa niala tamin'ny ratsy fanao anao kanefa niverina sy nipody indray tamin'ireny ratsy fanao rehetrarehetra, tamin'ireny zavatra tsara ka sitrapon'Andriamanitra ireny. Dia izay natokany Baiboly miteny sy manohatra ny olona tahaka izany, anohatra azy tahaka ny amboa miverina amin'ny lohany indray, tahaka ny kisovavy efa avy ny sasa ary miverina misy potaka indray. Somary mafimafy le tenin'Andriamanitra fa zay mihitsy no iconsideren'Andriamanitra na ametrahan'Andriamanitra ny olona zatra manao kivazivazy tahaka an'izany hoe androany efa mandeha kely amin'ny fiainana dia iny fa mafanafoa amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Noho ninjay misy zavatra somary mafimafy atrehana dia mitady ny fomba hafa rehetra hivoahana ao anatin'iny problème iny, fa lasa manadino an'Andriamanitra, tsy lasa mitodika any amin'Andriamanitra intsony. Ary Andriamanitra dia miteny miverena amin'Andriamanitra. Matoa ny olona anankiray atao miverina efa niala teo zay izy. Tadintsika tsara ny tantaran'ilay zanak'Adaly iny, niala teo amin'ny rainy, teo amin'ny rainy izay feno fahasoavana, tsy nisy zavatra nampahory azy, feno zavatra rehetra izay nilainy tena hoe nilomano tao anaty fiadanana, ary tsy nisy na inona na inona zavatra atao hoe nampiasa saina azy rehefa teo anivon'ny rainy izy. Fa noho ny fotoana ny alany teo amin'izany rainy izany dia nandeha tany amin'ny fanao ratsiny izao tontolo izao, ny liba nanapatra ny adalana tany amin'izay toerana nalehany tany, ary rehefa tonga saina izy vao niverina tao amin'ny dadany, zany hoe niverina tao amin'ny fahasoavana. Tsy hafa fa tahaka an'izany no tian'Andriamanitra atao amin'ny zanak'Andriamanitra ankehitriny. Marina fa ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, ao anatin'ny vanim-potoana tena manahirana izao tontolo izao. Ianao aza miteny hoe eto Madagasikara ihany fa mbola voninahitra ho an'Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika, fa raha mahita ny effectifan'ny olona maty, ny effectifan'ny olona tratra n'ity karazana retina coronavirus izay tolagaga n'izao tontolo izao, izay mahaverevitra n'izao tontolo izao ity tsika, dia eninao mihitsy hoe misy famodrampon'Andriamanitra eto Madagasikara, eninao mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra eto Madagasikara, eninao mihitsy hoe mbola misy pino, mbola misy olona tena mivavaka marina amin'Andriamanitra eto Madagasikara. Raha oharina hoe tsika moa ampafirin'ireny tany manan-karena, ampafirin'ireny tany mandroso, ampafirin'ireny tany azo heverina hoe tena lasa lavitra ireny moa i Madagasikara re olona amin'ity karazana retina ity. Fa maninona hatramin'ny androany tsika mbola mahatsapa foana hoe misy ny fiarovan'Andriamanitra, misy ny fitahin'Andriamanitra, misy ny fanambinan'Andriamanitra, misy zavatra mbola hoanina foana ianao. Marina fa ao anatin'ny crise na économique na ara-tsosialy na ny resaka sanitaire ny zao tontolo izao, fa mahafinaritra sy mahagaga mahita lalaka-ivoahana foana itsika zanak'Andriamanitra zay monina eto Madagasikara. Tsy ny zanak'Andriamanitra ny tiako teny hoe ny malagasy tsy vaky volo, na dia mbola misy zavatra kelikely ary eo ampelantananao dia mbola ahafahanao sy ny ankonanao mivelona miaina tsara tahaka ny olona rehetra. Famodrampon'Andriamanitra zany, ary tsy tokony anaovantsika kilalao izany hoe fianteherana tanteraka amin'Andriamanitra izany. Androany ny Baiboly dia miteny manao hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ny Baiboly amin'ny Efesiana 5:5 dia zao nivaky ny teny manao hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy zao fiainana izao, miaratsy zao fiainana izao, miaratsy zao fiainana izao. Ianao zany aza mieritreritra hoe tsika tsy mirary loza ho an'ity zao tontolo zao ty, fa Baiboly no miteny an'izany. Fa ianao zany izy mieritreritra hoe resy tanteraka ty resaka coronavirus ty dia sy milama amin'izay fa tsisy nininina amin'seo tsony ao. Baiboly dia milaza, Baiboly dia milaza fa miaratsy zao fiainana izao. Raha mahatsapy ianao fa efa tena ratsy ary efa tena mafy aminao ny miatrika an'ity coronavirus ty, ity confinement ao anatin'ny tokantrano mandritra ny tapabolana ity, ianao fa efa mafy mikaikikaiky mihitsy ianao ao anatin'ny ankonana sy ao anatin'ny tokantrano, ianao efa zatra miasa, ianao efa zatra mampidi-bola isan'andro, ianao efa zatra mihetsiketsika manao anitsy manao ary lasa voafehy atao anatin'ny tokantrano. Ianao misy fiatraikany zany, misy fiatraikany anatin'ny volaniny isam-batan'olona isa-tokantrano mihitsy ity resaka confinement ty. Na inona iny ianao zany aza mieritreritra hoe ilamba amin'izay rehefa vita ny 15 jours. Fa zao fiainana zao dia ny Baiboly no milaza fa miaratsy zao, ary zany fiainana miaratsy zany ny tokony voamaika
ianteratsika bebe kokoa amin'Andriamanitra, iantoratsika misy kokoa amin'Andriamanitra, itokitsika misy kokoa amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ihany no azo antoka tanteraka zato isanjato afaka iaro anao, itahanao, anomeza rehetra ilainao. Ny Andriamanitra ivavanao dia Andriamanitra mahagaga. Amin'ny fotoana ilanao fahagagana dia afaka manao an'izany izy ary tsisy afaka mitsivalana, afaka maneho ny voninahitra ny Andriamanitra amin'ny olona izay mahay manome voninahitra n'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly manao hoe mitadiavana Jehovah teny mbola hita izy. Andro tokony arararota nisy amin'ny mpianakaviana, nisy amin'ny tokantrano, nisy ambatan'olona itadiavana n'Andriamanitra. Andinianao tena, ijerenao amin'ny atsipiriany, inona ny zavatra mbola tsy mety, inona ny mbola mampisaraka anao amin'Andriamanitra, inona ny mbola manalavitra anao amin'Andriamanitra, inona ny nahatonga anao niala teo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andinianao tena izao vanim-potoana izao, afahantsika mitsakotsako ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra, afahanao mandinika hoe aiza ho aiza ianao manoloana ny Baiboly, afahanao mafantatra manao hoe firy tamin'ireo teny fikasan'Andriamanitra no efa tanteraka teo amin'ny fiainanao, firy tamin'ireo zavatra efa nambaran'Andriamanitra no mba iainanao amin'izao vanim-potoana izao, satria izao vanim-potoan-tsarotra izao mihitsy no ilatsika ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Reny teny fikasana be da be fantatrao no raisinao noty ao anatin'ny agendanao, reny tsodrano be da be mipopoka no meny mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny début d'année, tany amin'ny voalohan'ny taona no raisinao dia ozy ianao manao hoe tena iainako ty, firy amin'ireny no efa tanteraka teo ny fiainanao, firy amin'ireny no iainanao ankehitriny. Aiza ho aiza ianao manoloana ireny zavatra lazain'ny Baiboly ireny. Mba tena iainanao ve zany sa mipetraka ho soratra fotsiny? Mba tena iainanao ve zany sa mipetraka ao anatin'ny vavanao fotsiny? Aiza ho aiza ny fahatanterahany zany? Ohatry ny ahoana no atsapanao zany hoe Andriamanitra mandraindraikitra eo amin'ny fiainanao. Raha laza izy fa adidiny ianao, ry zanako sy ny asany tany adidiko ihany, mba tena izay mihitsy ve ianao? Raha laza Andriamanitra manao hoe ny tany ianinao dia tany ny tsy anakaiky lay anao ny aretina, raha ny teneny zany Andriamanitra, mba teny rano sotronao ny tenen'Andriamanitra, hitahany zany Andriamanitra. Mba ohatry ny ahoana no mba iainanao amin'izany? Mba niteny Andriamanitra manao hoe ao ambany elany, ao ambany volonelany no anaronana anao, ka na dia misy ororo mandeha amin'ny atoandro, na misy anatsipika amin'ny rehatra, na inona zava-misy mifamofoita amin'ity zao tontolo zao ty, misy arety mandringana, misy karazana zavatra maro samihafa, misy afafin'ity zao tontolo zao ty, afafin'ny devoly, misy ny devoly dia manararoatra ao ambadiky ny expérience na ao anatin'ireny hoe fa aiza manao ny zanak'olombelona ireny, dia manararoatra Satana mitady ny fomba rehetra anaketrahana na dia hatramin'ny zanak'Andriamanitra azy. Fa aiza ho aiza ny toerana misy anao ankehitriny? Mba tena ao ambany elatr'Andriamanitra ve? Mba tafapetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ve ianao? Mba tena mahazo antoka ve ianao fa tena eo ambany mason'Andriamanitra ny ankonanao, ny fianakavianao? Andriamanitra ny teny manao avako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Mba tena izay mihitsy ve ny ainanao? Mba tena mahatsapa mihitsy ve ianao tena navahan'Andriamanitra? Sa ozy ianao manao hoe ity moa dia efa entin'izay miakandrefa-mbaravarana rehetrarehetra dia lindy koa ianao fa milonjo ny tokony tsy hoentinao? Ianao anie zanak'Andriamanitra, izy ny teny fa ome ho any tamavesatra reo, fa omeko fitsaharana nareo. Ohatry ny ahoana ianao amin'izao fotoana izao mitebiteby miaraka amin'izao tontolo izao koa ve? Matahotra sy mangofotra ve? Niena ve ny finoana ao anatinao? Ohatry mitady tsy atoky an'Andriamanitra intsony ve ianao vanim-potoana izao? Raha ny teny ty Baiboly niraisitsika teo ty manao hoe mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy, dia ohatry ny tehiteny le tenin'Andriamanitra fa ao aoriana kely eo mety tsy ahita azy tsony ianao na hitady azy. Raha ny teny ty Baiboly ty manao hoe miantsoa azy dia mbola akaiky izy, dia tehiteny tenin'Andriamanitra io manao hoe fa ao aoriana kely ao na iantsoantso azy ianao dia tsisy amaly intsony. Na iantsoantso mety efa ihana lavitra, fa zao ny fotoana fanararotana iantsoantsona ao an'Andriamanitra, hitadiavana ao an'Andriamanitra misy kokoa. Afoy ny lalan'ny ratsy, moa voalaza ny tenin'Andriamanitra, aoka ny ratsy fanahy andiny fafito amin'ity Isaia 10:20 hoy ny Baiboly manao hoe aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina amin'ny Jehovah ireny. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany. Raha nisy fotoana ianao zatra fetsifetsena foana, zatra zavatra tsy mazavazava foana, mety amelomanao mihitsy aza ny ankonanao, mety misy zavatra kambaizimaizina foana, misy zavatra tsy de mahitsy loatra entinao, zany no entinao nanangona karena, zany no entinao nanangana ny zavatra ao anatin'ny ankonana, zany no entinao namelomana ny vady aman-janaka, zany no entinao nividianana nitsy nividianana ny roa, zany no entinao mba tianao hitovizana amin'ny olona. Ary misy fotoana olona zao tontolo zao tianao hifananana, ka mahatonga na dia zanak'Andriamanitra ary ianao manao tsy fanao mihitsy satria te hifanenana amin'izao tontolo zao. Vanim-potoana izao ry havana malala,
hoy ny baiboly manao hoe aoka ny ratsy fanahy foy ny lalany, aoka ny tsy marina hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra foy ny heviny. Za androany te hisitona ny sainao sy ny fonao, tsy izao tsony no vanim-potoana hanamarinanao tena ka avy ianao de itondra zao karazana argument rehetrarehetra zao iteny ianao manao hoe anka ny patron anay koa ane nazahoany andreo arena be natonga azy patron be ohatran'io koa ane izy koa ane fetsifetsy ny atsemboanay izay mihitsy ary nambakainy koa izy koa izy ny tsy masinay aty amin'ny sisiny aty satria ve izy ratsy fanahy mandeha manao zavatra tsy mety de iny koa ianao zanak'Andriamanitra de zany ny raisonnement entinao eo anatrehan'Andriamanitra ilazanao sy hanamarinanao tena fa rary ny zavatra ataonao. Baiboly de milaza aoka ny tsy marina foy ny lalany ny baiboly. Raha nisy fotoana tahaka an'izany foana ny vanim-potoana iainanao, mba fotoana mety zao re olona inandray mbola andrasanao, mbola miandro fahoriana mba afafy kokoa noho izao ve ianao mbola mitady zavatra enjakenjana kokoa noho izao ve ianao, mbola mitady kapoka mararirary kokoa noho izao ve ianao, vao tena ho tonga saina vanim-potoana fanararoatra zao mitadiavany Jehova de ny mbola hita izy, de ny mbola hita izy. Fa aoriana kely eo mety misy fotoana hitady ianao fa tsy ahita. Zay no mahatonga amin'ny boky ny Amosa milaza amin'ny teny manao hoe isy fotoana ny zanak'olombelona hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra, nisy fotoana izy ty efa netiko taminareo teto ihany fa aleo mba tsy ilazako zavatra diso de aleo veritsika mba jerena kely mihitsy ny voalazany tenin'Andriamanitra. Raha mijery ny boky ny Amosa ianao toko fahavalo reo kaikaikinao eo baibolinao de jereo ny andiny fa raiky ambifolo azafady hoy ny vaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro avy ny andro hoy Jehova izay anaterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanina nefa na etaetan-drano fa faniriana andre ny teniny Jehova ary vembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana eny ivezivezy hitady ny teniny Jehova izy nefa tsy ahita. Mampatahotra ny teny zany, mahatonga saina ny tena marina, mahatonga saina ary za te hiteny aminao sady te situna ny sainao sy ny fonao zanak'Andriamanitra izay mijery ity fahita lavitra ity ho avy neny fotoana ho avy neny fotoana mety mbola tsy ao amin'ny Jesosy ianao araroto ny fotoana mbola andrenisanao an'ity tenin'Andriamanitra ity mety kisendrasendra fotsiny aty anaty fiara aty ianao de namadibadika radio teo ianao de sendra nahita an'ity sendra nahazo nanaraka an'izao mifandarana izao de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra zao Andriamanitra tena teteny aminao mihitsy vanim-potoana mety zao anararotanao fa ho avy ny fotoana raha miboky ny Amosa mivakitsika teo de ho voalazany tenin'Andriamanitra hoe hivezivezy ny olona hitady mba handreny feon'ny Jehova fa tsy ahita intsony. Firifiry moa ny kristianina zatra nanao kitoto nanao tsy rambona tamin'ny fotoana nalalaka ny fotoana nivavahana ny sokatra ny fiangonana zatra nanao fahoany tamin'ny fotoana niaonana tamin'Andriamanitra ary amin'ny kehitriny ny kaikaiky mihitsy ho an'ny olona efa zatra makany amin'ny toeram-pivavahana matetika moa de mahatsapa mihitsy hoe tena misy fahabangana be ohatrany tena ty iaino ale tenin'Andriamanitra te anao aleloia any amin'ny toeram-pivavahana eo mihitsy va tena mahita zao va mibeda be mihitsy zao ny kristianina miteny hoe za kosa aloha rehefa miverina amite afana fo be am'izay afana fo be rary zay raha mirary mba ho izany tokoa ny fanapakevitra beda be zao ny kristianina zao confinement tsy afaka makany amin'ny toeram-pivavahana zao de miteny manao hoe ao ambadiky ty tena tsy anao sangisangy tsony aranga tena iredareda am'izay aranga tena rahako am'izay zao zao ianao vao tonga saina ary misaotra ny tompo mbola tonga saina ianao misaotra ny tompo ianao mbola mahatsapa mihitsy hoe vanim-potoana ilanao an'izany zao tsy vanim-potoana ilalaovana tsy vanim-potoana anaovana kisangisangy tsy vanim-potoana anaovana kitoto vanim-potoana tokony hatonga saina ny olombelona rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty ary mahafinaritra an'ireo olona raha mijery an'ireny karazana réseaux sociaux reny ianao manaraka an'ireny ianao miserasera ao anatin'ireny ianao de mahita hoe hatramina filoham-pirenena any avelany any ampitan-dranomasina any mavita mandoalika manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra miakatra le tendrombohitra mihitsy ny sasany misy fotoana tena mitomany mihitsy ny sasany miankohaka misy vahoaka maro anetsinetsiny analinaliny mivoaka ananarabe midera an'Andriamanitra misy finoana hafa tsy kristianina manolo tena ho an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao satria fantatry ny olona ihany fa ay ty planeta terre ty kay misy namorona ay ty planeta terre ty kay misy tompony ay ty zao tontolo zao ty kay misy miazona azy ary misy fotoana mahatsapa ny olona hoe ao anatin'izy fahaverezakevitra tahaka an'izao tsy mihetsika tsony tsy miasa itsony ny fahaizana mampanao any mijanona tanteraka ny expérience nananany mijanona tanteraka ny arena sy ny vola eo ampelantanany fa misy fotoana efa mikarazany zavatra tahaka itony io an'ireo olona moa izy ny mpanompon'Andriamanitra matetika rehefa eto amin'ity fahita lavitra ity manao hoe
mbola vo fiandoany ane io e zany hoe ohatrany ahoana zany zavatra mbola iseho ao arina kely eo tsika tsy mirary loza fa baiboly aneny milaza an'izany ary ny zavatra rehetratra miseho am'izao vampotona am'izao tsisy zavatra vaovao amin'ny baiboly zany asakasaky ny olona foana zay manino moa manao tsinitsinona ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra na manambany ny zavatra lazain'ny baiboly na mamadibadika an'io asakasaky ny olona foana fa raha ny zavatra iainantsika am'izao vampotona izao tsy misy vaovao amin'Andriamanitra efa fantany io zay natonga azy nanoratra ny deny tany am-piandohana ahafahany zanak'Andriamanitra rehetra miomana miatika n'izany vampotona zany ary misaotra an'Andriamanitra ianao mbola afaka raha androany ianao no anapa-kevitra tsy mbola tara ianao fa raha tara nyty androany ity dia za te hiteny aminao manao hoe sao dia diso ariana loatra sao diso ariana loatra fa vampotona mety zao tadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy ny ankohonanao mampianara ny ankohonanao hitodika amin'Andriamanitra ary antehitra amin'Andriamanitra mampianara misaotra an'Andriamanitra eto Madagasikara eto mbola mitobaka zao ny vokatra mbola miakabary mbola misy karazana voankazo maro samihafa ny legioma mbola misy be da be mbola azonao tsy faina fa raha sanatria tafiditra ao anatin'ny vampotona maintsoahitra eto Madagasikara ny karazana zavatra tahaka an'izao waizany malagasy ny avany avelany tsy mahazo miditra ny eto atoerana tsy mahazo mivoaka waizy tsika tsy maintsy miatoraka amin'Andriamanitra ianao ary aza miandry an'izany vampotona manahirana be zany fa dia ny androany fotoana mety zao mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy ny antsoa azy dia ny mbola akaiky izy vampotona mety zao dia ny androany aloha misaotra an'Andriamanitra mety misy fotoana ny anaovan'Andriamanitra ny zavatra tahaka an'izao anery olona mety misy fotoana ahatonga sainatsika zanak'Andriamanitra mihitsy afahantsika mandiny tena mihitsy hoe aza hoaizy ianao ohatra ny ahoana ianao eo anivo ny zavatra ambaran'Andriamanitra ao akaikiny amin'izao hoe andro farany fantatritsika tsara hoe andro efa miahatomotra ny aviany Jesosy eny amin'ny raha malanitra zao baiboly dia milaza manao hoe efa miamanakaiky zany fotoana zany noho ny tamin'ny androny Jaona hatramin'ny androny Jaona ny makaty dia miatombotra zany andro zany ary mirombana ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpandrombaka mankazy akeriny dikan'izany mankazy akeriny zany tsy mivazivazy zany ary tsy te alalana izy any izy manao zay fomba rehetra azony azy mankankeriny miasa daholo ao anatin'izany ny hery rehetra ohatrany ahoana ny hery ao anatinao ianao zanak'Andriamanitra io sao dia mba depasen'ny olo-kafa ianao firy-taona nampino anao firy-taona navita batisanao firy-taona ianao zay no fanandrean'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ohatrany ahoana ny hery ao anatinao entina miandry zany fiavian'i Jesosy zany fiavian'i Jesosy zany dia baiboly milaza fa andro manjombona andro mampatahotra andro mampiorokoditra andro tena mampilatsa-dranomaso zany andro manjombona sy matahotra ho an'ny olona tsy mino an'Andriamanitra ho an'ny olona tsy manompo an'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mananantoka ny fiainana mandrakizay dia anjombona aminy io andro io fa ho antsika zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fahoretaka zao arany ataon'Andriamanitra miandrandra ny lanitra ny olona rehetra miandrandra ny lanitra ozy izy dia fantaro fa efa akaiky ny fanavotana anareo tamin'ity herinandro ty tsy fantatro fakomaly raha izay no azo ilazana azy dia misy fotoana misy olona mandefa publication misy zavatra miseho eto amin'ny lanitra gasikara misy tselatra be na be tsy akijanona mihitsy nefa ohatrany tsisy kotroka akory ohatrany dia manao publication no daholo ny olona rehetrarehetra efa manomboka miandrandra ny lanitra ny olona mijery sao dia mba efa Jesosy zany tamy any zany za te hiteny aminao zany fotoana iavian'i Jesosy eny amin'ny lanitra any ho anao raha manana antoka mahazanak'Andriamanitra anao ianao ka manana antoka ianao fa voasoratra ao an-danitra marina ny anaranao manana antoka ianao fa raha hoavy Jesosy dia iny ianao fa miakatra fa tsy tavela miara-devina amin'ity zao tontolo zao ity dia fotoana fifaliana ho anao zany ry anao misy fitsaharana ao anatinao ary raha te hiteny aminao amin'ity androany ity ao anatin'ny ankonanao ao ararotin'ny andro ry olona ararotin'ny fotoana fa anareo menakavy kely mitondra mambavaka ataovy zay zavatra azo atao manaova zavatra mahafaly an'Andriamanitra aza lalilaniana fahatany amin'ny pona tsy misy vokatsoa ny fotoananao aza lanilaniana foana zao ve ianao dia mbola manana fotoana anaovana jeu kilalao zavatra tsy de manjary zavatra tsy de hoe tena manala azy mihitsy aloha eto zao ve ianao dia mbola manana fotoana sanatria anaovana revirevy ao anatin'ny tokantranao hoe tena rehefa vanim-potoana mahita publication an'olona mantsy ao anatin'ity confinement ty dia mba ao anaty confinement dia mitsangana mipopoka mihitsy ny labière mipetrapetraka eny izy karazana sakafo miaraka amin'ny zavatra be za te hiteny aminao vanim-potoana zao adinianao tena ianao zanak'Andriamanitra matoa ianao misafidy anaraka izao fahita lavitra zao anaraka ity onja-peo ty zanak'Andriamanitra ianao ary ianao tian'Andriamanitra ho avahana amin'ity zao tontolo zao ty hoy voalazany tenin'Andriamanitra amarana azy eto hita-pamarana minitra vitsikely sisa hoy voalaza amin'ny baiboly ato amin'ny salamo voalohany hoy voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy io tsy ataon'Andriamanitra mitovy zany io hoe nahoana kosa moa no hitovy
Hoavana ozy Andriamanitra ny manompo azy tsy manompo azy misy olona mikely aina fatratra amin'ny fanomponan'Andriamanitra nahoana moa no ampitovian'Andriamanitra amin'ny olona tsy te halala zay hanompo azy ny olona miavinavina ao anatin'ny fo ny olona manamafiatoka sy manamafy fo ny olona tsy te halala zay Andriamanitra zany tsy ampitovian'Andriamanitra amin'izany ianao fahoavan'Andriamanitra ary hoy ny Baiboly eto manao hoe ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy andiny voalohany sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana faleha amin'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahana mpaniratsira fa ny lalàna Jehovah ny sitrany eny ny lalàna no saintsainy ny andro amanalina dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Zareo tsara ny fomba ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny lalana faleny ratsy fanahy zay tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpanota sy mpaniratsira ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ianao ao anatin'izao vanim-potoana izao amarin'ny lalanao aitsio ny ao anatin'ny fo ny ao anatin'ny saina ny toe-panahinao amboary raha tia amin'ny alalan'ny ataontsika hoe internet aty amin'ny alalan'ny YouTube ianao no mandray an'ity fahitalavitra ty aty ampitan-dranomasina ty confinement total izao tontolo izao izao vanim-potoana izao ny eto Madagasikara moa mbola partiel ny confinement zany hoe mbola misy olona afaka mivoaboaka ihany fa rehefa mahita zay amin'ireny réseaux sociaux reny dia mahita mihitsy ny aty ampitan-dranomasina ty hoe tena efa mihiboka anatin'ny trano ny olona rehetrarehetra ary ampiasaina na velikobay ampiasaina ny lion ampiasaina ny tigre mba hahatonga ny olona rehetrarehetra tsy hivoaka ny trano intsony tena efa total ato anatin'ny tokantrano ato ianao fotoana mety zao ry mpiainy malala ry mpijery malala fotoana mety zao andininao mety tsy pria ny fiainanao sao dia mbola misy zavatra sao dia mbola misy fisainana hafahafa ny anatinao any fa tsy tokony hisaina zavatra raha tsy tahaka ny sainany ratsy fanahintsony ianao tsy tokony hijanona eo mipetrahany mpanota intsony ny alà am'izay ny lalany ratsy rehetra zay natao teo aloha hoy voalazan'ny tenin'Andriamanitra misy tombontsoa lehibe ny omen'Andriamanitra ao ambadika zany Baiboly dia milaza eto manao hoe tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona ianao ny ravinao tsy mba malazo mety malazo daholo zao tontolo zao mitanondrika daholo zao tontolo zao satria tsy misy ny haniko hoanina ve tsy misy ny rano zay ny endriky tenin'Andriamanitra io fa amin'ny fotoana malazo zao tontolo zao kivy zao tontolo zao miraviravin-tanana godro ny lohalika tsy mahita lalaka letsony dia hoy voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny ianao kosa misy lalana mohan'Andriamanitra anao ny ravinao tsy mba malazo dikan'izany misy sorsa hafa mihitsy ameloman'Andriamanitra anao dikan'izany misy loharano hafa mihitsy ivelomanao sy ny ankonanao ary ampiavaka anao amin'ity zao tontolo zao ty tsy avelan'Andriamanitra rendrika ao anatin'ity zao tontolo zao ty zany ianao tsy avelan'Andriamanitra vizany zany ianao na very hevitra tsy avelan'Andriamanitra mosarena ny ankonanao tsy avelan'Andriamanitra diso hanina sahaza isan'andro ianareo menakavy anao zava-mahagaga tsy takatry ny sain'Andriamanitra mbola afaka mifaly ianao na teo anatiny azo teo everina manao hoe tena état d'urgence ozy ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny tena hoe zavatra manahirana an'izao tontolo zao aza mbola afaka mifaly mbola afaka mideran'Andriamanitra mbola afaka mitsiky mbola mahatsapa fiadanana mbola mahatsapa fitsarana eny fa na dia tsy mihinana sakafo be ampitoloha azy ianao tahaka ny fa mahazatra anao teo aloha ngamba fa mety zavatra tsotsotra ny ao fa rehefa miaraka aminao ao ny tompo feno fiadanana zany rehefa miaraka aminao ao Jesosy feno fifalinana ny hinana an'izany azy rehefa mombanao Andriamanitra tsy hoe mahikôzatra kely akory ianao misy olona manao publication dia hoe tena ao ambadika ty confinement ty na soa ny olona anankiray lasa matavy be bota be satria manakoana soa tena lasa mahikely fa tsisy nohanina tsony za tehiteny aminao hitahanao Andriamanitra hanavaka anao Andriamanitra tsy ampitovian'Andriamanitra amin'ny olona ratsy fanahy ianao ao anatin'izao fotoana izao no navahan'Andriamanitra ny tena manompo azy sy ny tsy manompo azy ny tena ny vavaka taminy sy ny nanaoko toto ny tena nan'olo tena ho azy ho avahan'Andriamanitra foana ary isy loharano maninona moa Andriamanitra tsika ne tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tamin'ny andron'ny Eli vitan'Andriamanitra nandefa goaika isa-maraina isakariva ny tahazy na nome mofo hoanina na nome hena hoanina na ninona moa ianao dia mieritreritra hoe fa niova Andriamanitra sa ve niafoy ve ny tanan'Andriamanitra ka ozy ianao hoe fa tamin'ny andron'ny Eli nisy an'izany fa zao tsy misy tsony dia Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary zavatra inona natao tamin'izany vanim-potoana izany misy loharano hafa mihitsy ho avoakan'Andriamanitra hitahin'Andriamanitra anao sy ny ankonanao eto fa maranana dia hivavaka ao anao
tsy lavina fa ao anatin'ny ady anao tsy lavina fa ao anatin'ny olana mety ao anatin'ny aretina ihany koa na dia tsy coronavirus ary mahazo anao fa mety ho aretina hafa mba hivavaka ao anao amin'ity androany ity za miny fa zay tenin'andriamanitra ay ahatonga sainanao ahatonga anao hitady an'andriamanitra misimisy kokoa ahatonga anao hiantsoantso an'andriamanitra misimisy kokoa fa nizany izy miantso anaran'andriamanitra dia reny olo reny no vonjaina ao amin'ny baiboly hoentiko ambavaka ianao mba hijery manokana ny cas situation misy anao andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao vavakatsika tompoko misaotra betsaka anao zay tompo malalany amin'ny famondram-ponao lehibe izay dia tsy mitsahatra misaotra anao satria renteny rehetra afafy amin'ny alalan'izao fahita lavitra onjapeo zao ane tompo malala dia nataonao anay mihitsy zany ary zay matony nandre an'izany teny zany na dia tsy izy rehetra ary ny tokony ho anay dia nandray sombotsombony ihany zay andriamanitra raiko zay inononay amin'ity androany ity fa na dia mo iray monja aza na dia frazy iray monja fehezanteny iray monja aza tompo malala dia ampy anova ny fiainana iray manontolo zany tompo masina tsara indrindra o nitorina teto ny teninao nambara teto ny sitraponao ny amin'ny tokony hitadiavanay anao amin'izao andro mahory lazay ny teninao zao ny tokony hiverenanay aminao amin'izao vampitoana farany zay omenao eto amin'ity zao tolo zao ty efa vampitoana amin'ny famondram-po sisa zao andriamanitra raiko raha ny tena marina dia efa ely ianao ny tokony ho tonga fa noho ny famondram-ponao dia mbola tsy tonga ianao no lay fahasoavanao dia mbola namindra fo ianao hatramin'ny androany misy saotra indrindra tompo malala fa avaka ho andreto olona ireto tsy lavina fa misy karazana olana trehanao anatin'ny tokatranao na miankoana na mikrizy amin'ny lafiny arabola ny krizy ny aretina jesosy malala mety ihany keo amin'ny resaka communication ny fifandraisana mety misy olona tavela tafasaraka tsy fidiny amin'ny havany andriamanitra raiko amin'izao vamitona izao dia mivavaka ny amindranao fo amin'izy ireo atongavan'izy ireo saina ka atonga an'izy ireo hitodika sy hiverina aminao ary atonga anazy ireo ahatsapa hoe na dia misy zavatra nafoy areta amin'ity zao tolo zao tenao tsy mandahona mafoy azy zany andriamanitra raiko jesosy azavela isalasala ndray fanapa-kevitra izy ireo hiala amin'ny ratsy fanao hiala amin'ny fanao ratsy zay hita tsy mamendrika tsy aza ny zanak'andriamanitra zavela isalasala tompo malala da io manokany zany teny zany mba tonga saina tsiraray avy hitodiany aminao hiverenany aminao fa ianao le andriamanitra tsy mba manosy botanana mandrakizay misy saotra indrindra tompo amen inary toko izay ny fotoana nirahako taminao teto fotoana manaraka miaraka eto indray tsika ho tahin'andriamanitra tsika rehetra ao anatin'ny tokatranao dia atsangano ny fotoam-bavaka mandraisa andraikitra fa vanim-potoana mbola volan'ny tompo anao zao ampandresy anao ao anatin'izao fotoatsarotra rehetra lalovan'ity zao tolo zao ty izao ho tahin'andriamanitra tsika rehetra ho amin'ny fotoana manaraka indray madame Larissa lidirandriary malala ny teto amin'ny fonolorana misaotra namana pero tetsy amin'ny lafiny ara teknika tahiny tompotompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra